tafiakatra manjedina ny 500 nisan'ireo trabona no nirotsakorana be loatra teto Mahajanga. Maro tamin'izy ireo no tsy manan-kialofany sy tsy nahita hoanina mitsony. Tonga nijery fotony ny fahavoazana nazo any Mahajanga ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement Tsay Christian ny sabotsy fa 4 ny volana janoary taona 2024 teo ary niaraka nivory tamin'ireo tompona raiki-panjakana eto an-toerana nijery vahaolana. Izay zao dia délégation izay nalefana tia hijery inona no vahaolana azo entina foezaka sy vahaolana izay entina lavitrezaka mba ahafahantsika tena isorona zao toejavatra ohatran'izao satria miverina matetika zany le izy. Nefa fantatra koa fa misy ny fanampiana avy amin'ny fitam-panjakana amin'ny traboina izay mahatratra 500,000 eto Majunga ary ao anatin'izany koa ny fanomezana ny tena ilainy zareo indrindra eo lafin'ny fahasalamana koa satria fantatra koa fa zao toejavatra ohatran'izao dia miteraka valina retina ka tsy maintsy misoroka an'izany koa zany atsika. Ankoatran'izay dinina koa ny teto Majunga mba ahafahana manampy ny commune urbaine ny Majunga mba ahafahan'izy koa manana ambulance sy fitaovana amin'ny lafitra fahasalamana ahafahan'izy koa manampy koa ny mponina amin'izao fotoana sarotra dia sarotra zao ka ny famohanan'ny ambulance io ao fahatseranana dia izaka anankiray koa mba hoentintsika mifanampy amin'ny famahanan'ny olana misy eto antsika. Ankoatra izay vahaolana foezaka izay tapaka teo izay dia nisy ihany koa ny vahaolana maharitra izay ho atao. Ny zavatra ankoatran'izay dia tsy mitondra vahaolana lavitrezaka atsika. Misy komity manokana apetraka atsika izay ny tompona andraikitra aty an-toerana miaraka amin'ny commune urbaine Majunga sy ny randra-mankaiky am-panjakana rehetrarehetra mikasika an'izany. Ao anatin'izany zareo nivon'ny fanjariana tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy dia hijery manokana ny ahoana no ahafahantsika mametraka filavitr'asa izay afaka tena ama lavitrezaka mihitsy ny olana makasika ny canalisation eto amintsika. Izany filavitr'asa zany mila fandinina zany ohatra nahoana no tokony ametrahana ny refy ny amin'ny manodidin'ilay filavitr'asa dia karazan'ny filavitr'asa ohatra n'inona zany no tokony ampiasaina ary inona daholo mety ateraka an'izany eo fanatanterahana an'izany satria mety misy toeram-ponenana efa mety misy olona manana tany mipetraka amin'ireny toerana rehetrarehetra reny. Tetsakilan'izay dia nanolotra fanampiana nomeny ny fitondram-panjakana ho an'ireo olona trabona ny Premier Ministre Tsay Christian hitsinjovana izao fotoan-tsarotra mianjady amin'ny vahoaka izao.